avy ny tompo zao anio izao manankambara ave ianao ka sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry anao miala amiko mbanao meloka azo antoka ve ny finoanao feno tsara ve ny solika tandremanao tsoviridziny ty miadala patsiendry Tiavana ry piaino sy mpijery-jaina no iara-banana indray amin'io amin'ity fandarana fahatelo mitondra ny lohateny hoe inona ny marina ity ary mankasitraka anao indrindra nampiatrano ny tenako amin'izao fotoana izao manoloananao Pasteur Baritia RAKOTOVAO tonga eto amin'izao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ny fandarantsika tamin'ny fizarana faharoa dia nijerentsika an'ireo karazany finoana ilay hitantsika tamin'ny heriny dia ireo karazana finoana tsy anaram-piangonana akory arak'ilay efa mahazatra antsika araka ny efa fanazavana noentina tamin'izany fotoana izany fa karazana finoana fototra na ireo le tena finoana anankidimy dia averintsika kely izay mba ahafahantsika miditra lalindalina kokoa ao anatin'izao fanadihadiana na fijerena ny marina izao. Eo ny finoana ateista dia ireo vondron'olona izay mandana tsy manaiky ny fisian'Andriamanitra. Eo ireo finoana na ny finoana agnostika na ireo karazana olona izay milaza fa zavatra saropatariny zany fisian'Andriamanitra zany. Ary eo ndray ireo karazana finoana panteista izay olona milaza fa izany Andriamanitra zany dia zavatra miasa ao anatin'ny natiora na ao anatin'ireo karazana hery samihafa izay mifehy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Eo ihany koa ny finoana ilay antsoina hoe finoana polyteista izay ireo olona indray dia karazana olona manana finoana na mino fa zany Andriamanitra zany dia maro. Ary raha miditra any amin'ny finoana kristianina antsika na ny kristianisma dia misy ny kristianisma izay tafiditra ao anatin'io atao hoe polyteista io satria mety triteisme izy na diteisme izy zany hoe mino izy fa persona maro izy na persona mihoatra ny anankiray. Eo ihany koa ny finoana anankiray dia ny finoana hoe monoteista izay milaza fa iray ihany no Andriamanitra misy ary tsy misy afa-tsy anankiray zany Andriamanitra zany. Io ny fotom-pinoana judaisme araka ny efa niresantsika tamin'izany fotoana zany. Eo ihany koa ny fotom-pinoana musulman ary misy ihany koa ny kristianina monoteisme ao anatin'ny zay finoana zay. Raha tena iresaka tsika amin'ny fahazahoana azy dia tonga dia miresaka mazava fotsiny hoe ireo olona zay mino fa mihoatra ny anankiray ny Andriamanitra misy dia polyteista izy, ary ny olombelona zay mino fa ray ihany no Andriamanitra misy dia monoteista izy. Zay no fomba hijerentsika azy. Zay ireo karazana finoana misy tao anatin'izay fanadihadiana resahantsika zay. Raha nitantsika tamin'izany fandarina teo aloha zany ara dia ny finoana monoteista no finoana misy na ampianaran'ny baiboly. Raha ohatra araka zay no fanontaniana misy Andriamanitra maro ve sa iray ihany? Raha ny foronona ny sainan'ny olombelona dia amin'ny olombelona dia misy Andriamanitra maro. Raha andaontsika maka ny Exodosy toko 2:30 ny 1:1 dia izao no vaky ny teny. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, niangona ao amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo anoloana. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Hitantsika tamin'izany fa na ireo zanak'Israely ara dia nanana an'izay fomba fijery zay hoe afaka manao Andriamanitra na manangana Andriamanitra. Raha mijery ny bokin'ny Daniela koa tsika, Daniela toko 7 dia ny mpanjaka Nebokadnezara dia nanamboatra sary olona volamena mba haninona mba ho atao Andriamanitra. Amin'ny olombelona zany afaka mieritreritra ny olombelona anankiray fa afaka hanangana Andriamanitra na afaka hanao Andriamanitra. Raha mbola mandinika tsika ny Josoa na i Josoa araka ny lesona efa nianarantsika teo aloha, Josoa toko 4:15 dia manambary Josoa fa hoe fidinareo anio ary zay ho topoinareo na ny Andriamanitra izay nitopo
ponindrazanareo tany an-tafon'ny ony na ny Andriamanitra ny amorita izay ponina eto amin'ny tany honenanareo zany hoe misy zany reo karazan'Andriamanitra araky ny tenin'ny olombelona amin'ny maha olombelona fa Jesosy ny teny hoe fara izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an Jehova izahay. Izany no manamarika fa amin'ny olona dia mety ho misy ihany ny Andriamanitra na eritreretiny fa maro ny Andriamanitra. Raha resaka amin'ny Filipianina tsika, Filipianina 2:7 dia milaza hoe fahaverezana no hiafarany ny kibony no andriamaniny. Zany hoe ny kibo ndray no lasa topoiny ka lasa andriamanitrany. Fahaverezana no hiafarany zany. Ny olona mety tsy mieritreritra hoe ny kiboko ve dia ho andriamanitro, fa le zavatra iainany sy le zavatra misy eo aminy sy le zavatra ataony no miteraka le hoe lasa andriamanitra n'le izy. Misy olona ne ny volany azy ny andriamanitra ne, misy olona ne ny fahefany azy ny andriamanitra ne, misy olona ne ny tômôbila ny azy ny andriamanitra ne, misy olona ne ny tranony azy ny andriamanitra e, misy olona ne olombelona mitovy aminy no andriamaniny. Fa itsika no mijery hoe zay amin'ny maha olombelona. Ary na ijeriny amin'ny andro farao ary tsika rehefa niteny tamin'ny Mosesy mihitsy hoe satria fantatry Jehovah Andriamanitra ny finoany reo Eziptiana reo na ny finoany farao. Dia zao ny afatra ny tenenin'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe indro efa nataoko Andriamanitra amin'ny farao ianao. Zany hoe raha i farao no mijery an'i Mosesy dia efa nataon'i Jehovah Andriamanitra ho Andriamanitra i Mosesy araky ny fijeriny farao. Fa andao any ajerentsika hoe amin'Andriamanitra ve misy zany Andriamanitra afo zany. Dia mivaliny tena mahitsy raha Baiboly resantsika tsy misy zany. Raha mamaky ny Isaia 4:5 bako toy izao, aza matahotra na mangovotra ianareo, tsy efa nampandrehanareo hatry ny fahiny va izao ka nanambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko, misy Andriamanitra afatsy zao va? Tsy misy vatolampy tsy hita izany. Mazava be ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka makasika an'ile hoe Andriamanitra io izy, fa aminy tsy misy zany. Ny Isaia 5:20 zao ny vakiny hoe alahary ka aseho mazava. Eny, aoka iara-isaina izy, iza no efa nanambara izany hatrizay, iza no efa nilaza hatramin'ny fahiny. Tsy izao Jehova va? Fa tsy misy Andriamanitra afatsy za, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy. Eny, tsy misy afatsy za. Amin'Andriamanitra zany tena mazava, tsy misy Andriamanitra afatsy za, tsy misy Andriamanitra marina afatsy za, sady mpamonjy, tsy misy afatsy za. Hitantsika amin'izany fa raha Andriamanitra ndresantsika dia ny hevitran'Andriamanitra dia hoe tsy misy afatsy izy rery ihany. Isaia ihany 5:20 dia zao no vaky ny teny hoe ahafantarana hatry ny amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany fa tsy misy afatsy zao, izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Hitantsika amin'izany fa amin'Andriamanitra tena mazava ny resaka. Ary raha mijeritsika ny Exodosy izay nampahafantarina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, ny Exodosy 2:20 dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe izao ny Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehova Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloka amin'ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy ny zafin-dohalika dia amin'ny izay mankahala. Ary ny sema zay nampianariny ny zanak'Israely dia ny ao amin'ny Deutéronomia 4:4 ny hoe miain'olo Israely, Jehova Andriamantsika dia Jehova iray ihany. Hitantsika amin'izany fa anankiray ihany no Andriamanitra amin'Andriamanitra. Noho izany raha jerentsika zany amin'ny mahatenin'Andriamanitra ny Baiboly dia mazava tsara ny hevitr'Andriamanitra fa iray ihany no Andriamanitra misy ary tsy misy afa-tsy iray ihany ny foto-pinoana monoteista izay resahany. Ny testamenta taloha dia milaza fa Jehova no Andriamanitra na Yahva no Andriamanitra. Tsy salasalana zany, rahan'ny olona rehetra manaiky zany. Io lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra hatrizay keo mandrakizay, lay Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao, nahary ny lanitra sy ny tany. Araka amin'ny voasoratra ao amin'ny Genesis hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny
tany. Ny fanontaniana okaroantsika ato amin'ity fantarina fahatelo ity dia ny hoe Jesosy ary ve Andriamanitra? Raha Andriamanitra Jesosy ka iray ihany no Andriamanitra, dia izy ary ve ilay Andriamanitra, io le Andriamanitra Jehova io? Tsy mbola hitentsika hoe zay le izy na tsy zay le izy, fa andao alohantsika hikaroka. Raha amin'ny fonona kristianina dia betsaka ny kristianina ny tonga dia mino hoe Andriamanitra Jesosy, tsy misalasala izy. Fa rehefa resahana ny hoe i Jesosy ary ve lay Jehova ray na lay Andriamanitra ray, eo no manomboka misalasala izy. Ka andao ary aloha ho jerentsika eto hoe Andriamanitra ve Jesosy sa tsy Andriamanitra. Raha ny testamenta taloha mijerentsika dia mijovavolombelona ny testamenta taloha fa Andriamanitra Jesosy. Ndao nevakitsika Isaia 7:5 zay mivaky toy izao hoe zaza niteraka ao antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery. Zany hoe io zaza teraka io dia Andriamanitra mahery. Ary raha mijeritsika ny Isaia 7:4 dia mivaky toy izao hoe ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Imanoela, na raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra. Tatsika amin'izany fa vita ny testamenta taloha no nanapirofo na mijovavolombelona fa io zaza teraka na i Jesosy teraka taty amin'ny testamenta vaovao io dia Andriamanitra. Raha vakitsika ny Isaia 5:3 ny 4:4 dia ohatr'izao ny zavatra teneny hoe lazao amin'izay reraka ampo mahereza aza matahotra, indro Andriamanitrareo no avy hitondra famalina, dia ny famalin'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo, dia ampahiratra ny masony jamba ary ampalady ny sofiny marenina, dia hitsambikimbikina tahaka ny dera ny mandringa, ary iobo ny lelan'ny mona fa hiboiboika any an-tany efitra ny rano, ary misy renirano any amin'ny tany karakaina. Ary ny Isaia 5:7 koa dia mbola miteny an'izany, injany misy feo miantso any anefitra miteny hoe amboaro ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Fatatsika tsara zany tantaran'i Jesosy rehefa niresaka mahakasika ny Jaona mpanao batisa izy, dia hitatsika fa mijovavolombelona ny testamenta taloha, hitatsika ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha fa i Jesosy dia nambara fa Andriamanitra. Mijovavolombelona ihany koa ny testamenta vaovao fa Andriamanitra Jesosy. Raha mijeriny ao amin'ny filazantsara ny Jaona 2:20 tsika ny 5:20 sy ka hatramin'ny 7:20 dia hitatsika fa miresaka mahakasika an'izany atao hoe mahandriamanitra ny Jesosy zany izy. Ndao nefa kitsika zany ary noho ny afaka avalona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa i Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo ampovoany dia nanao hoe fiatarana ho anareo. Ary io izy tamin'ny Tomasy, aty afo eto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako, ary aty efo eto koa ny tananao ka ataovy eo amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Eto zany tena miteny hoe aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia ozy Tomasy namalaka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitra. Testamenta vaovao zany miteny na i Tomasy na ireo mpianatra Jesosy dia manaiky fa sady tompo no Andriamanitra Jesosy. Ny asan'ny apôstôly 2:20 dia miresaka an'izany koa, tandremo ny tena anareo sy ny ondry rehetra izay nataon'ny fanahy masina anareo kompitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rahany. Tatsika fa novidin'Andriamanitra tamin'ny rahany, zany hoe rahan'Andriamanitra no novidanany ny fiangonana. Iza io nividy tamin'ny rahany io? Jesosy io. Jesosy zany Andriamanitra. Raha io no lazain'ny asan'ny apôstôly 2:20 io. Ary ny Titosy 2:17 dia miresaka tahaka zao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika dia i Jesosy Kristy. Hitatsika fa manambara zany fa sady mpamonjy no misy an'ilay voninahitr'Andriamanitra lehibe i Jesosy. Ary ny Petera 2:1 dia mampianatra mihitsy ny Simona hoe misy tenin'Andriamanitra dia aolany kely saina fotsiny ny tenin'Andriamanitra ka lasa mahaviriny olona. Dia inona no nahatonga ny Petera ny teny an'izany? Niresaka ny fomba fandefasan'ny Paoly ny epistiliny, fa eto i Petera dia tena manambara sy manitsy. Matetika mantsika rehefa mijery an'io tenin'ny Paoly io dia hoe io ary ato zao izy miteny hoe
Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy fa io le nahatonga ny Petera nampianatra sy ny teny mihitsy hoe tandremonareo ny epistily soratan'iny rahalahy iny fa misy kely saina mety manolana io tahaka ny anolana ny sasana ny tenin'Andriamanitra fa jereo tsara ny fomba fitenenan'ny Petera azy eto zao ny vaky ny teny eo amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy voalohany zay manao toy izao hoe Simona Petera mpanompo sy apôstôly Jesosy Kristy mamangy zay efa nahazo finoana soa tahaka anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy andriamantsika sy mpamonjy. Hitatsika zany fa raha miteny an'i Petera isika de Petera de mahafantatra mihitsy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy zay andriamantsika sy mpamonjy atsika. Raha ohatra ka hitatsika ao anatin'izay afatra izay fa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao de samy manambara fa Andriamanitra Jesosy. Andao hijerentsika raha ananan'i Jesosy ireo natiora na lay toetra maha-Andriamanitra araka ny hitatsika tany fandarana voalohany mahakasika ny maha-Andriamanitra de jerentsika ireo hoe ananan'i Jesosy ve ireo toetra ireo tahaka ny hoe Andriamanitra de fanahy. Andao ara jerentsika hoe Jesosy ve de fanahy. Zay ny fanontaniana voalohany ampiantsika satria araka ny hitatsika tany aloha de Andriamanitra de fanahy. De raha jerentsika ny Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fafito amby folo de manambara amitsika mihitsy fa ary ny tompo izany fanahy izany. I Jesosy na ny tompo ilay fanahy. Fatatsika am'zany fa ay Jesosy zany fanahy. Ary mbola ho hitatsika eo ambany eo raha iresakitsika mahakasika ny fanatrehany fa andao jerentsika hoe manana ny fahalalana rehetrarehetra koa ve Jesosy na le atsotsika hoe omniscient. Raha jerentsika ny Jaona toko fahaenina amby folo andininy fasivy amby roapolo de milaza mihitsy zany fasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo eo miteny hoe ankehitriny de fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao. Tsy Jesosy no miteny an'io fa ny olona mihitsy no miteny hoe tena mahalala ny zavatra rehetra. Ny Jiosy no miteny an'io. Luka toko fafito andininy fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo de hitanao fa nahafantatra ny tao an-tsain'ny Simona Fariseo Jesosy de namaly ny eritreriny. Betsaka ireo porofo ara-baiboly miteny fa mahay na mahalala ny zavatra rehetra na omniscient i Jesosy. Fatelo jerentsika hoe manana ny hery rehetra ve Jesosy na le antsoina hoe omnipotent de hitatsika eo amin'ny Jaona toko faharoa andininy fafito filazoantsara Jaona hoe manana ny hery izy amin'ny zavaboary rehetra. Fahafatesana araka ny Jaona toko faharaiky amby folo andininy telo amby efapolo de milaza fa naharesy ny fahafatesana izy raha am'ireo zavaboary hitatsika indray de jereo no Mateo toko fahavalo fa nitafio-drivotra raha de nanaiky azy zay tena nahatonga mpianatra talanjona mihitsy no nijery eo amin'ny andininy fafito amby roapolo ny teny hoe fa izy io lehilahy io e fa nandrivotra sy ny ranomasina raha de manaiky azy. Ary amin'ny zavatra rehetra jereo ny Hebreo toko faharoa andininy fahavalo fa tena manana ny rehetra andresiny zavatra rehetra io Jesosy io. De andao jerentsika indray hoe manerana ve izy na le atsotsika hoe omnipresent. Izao ny tenin'i Jesosy eo Mateo toko fahavalo amby folo andininy faharoapolo fa naiza iangonandrona telo amin'ny anarako eo ampovoany na eto Madagasikara ianao no miantso ny anaran'i Jesosy misy rona telo miangona eo izy raha any Amerika ianao na any France ianao na any Chine ianao ka vondrona amin'ny anarany de eo izy noho izany omnipresent koa Jesosy tsy voafetra ny fisiny fa manerana izy. Jesosy fe lay voalohany sy farany lay alfa sy omega de jereo ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo amby folo izao no alfa sy omega voalohany sy farany fiandohana sy fifiarana. Andininy fahaenina amby folo de hoe izao Jesosy naniraka ny anjeloko zao tanao am'izany fa mitoy le teny fa izy no ilay alfa sy omega fantatritsika zany. Manana fahefana mela heloka ve Jesosy satria fantatry ny Jiosy tsara fa araka ny efa nianarantsika tany am-piandohana de hoe ny fahefan'Andriamanitra rery mamela heloka ary fantatry ny Jiosy zany nahatonga ny Jesosy saika hovono zareo rehefa hoe manao blasphemie le tia ozy zareo satria mamela heloka rehefa fahefan'Andriamanitra zany. De nefa Jesosy tena nanao an'io raha vakitsika ny Luka toko fafito andininy fahavalo amby efapolo ozy Jesosy tamin'ny ravehivavy ho velany heloka ao manana fahefana mela heloka izy zany. Marka toko faharoa andininy fahadimy nanao tamina lehilahy marary ny paralesisy izy hoe anaka voavelany heloka ao. Hitatsika am'izany fa tena manana n'lay fahefana amela heloka izy Jesosy. Manarak'izay andao jerentsika hoe nanana fandraisana n'lay atao hoe fiankofana lay adoration ve Jesosy satria izay anisan'ny resantsika tany aloha hoe io Andriamanitra io no manana an'izay fahefana andray adoration zay na andray ny fiankofana fa raha mijery Mateo toko fadimy amby folo andininy fadimy amby
roapolo isika dia hitatsika eo fa tena nanana an'ilay fahefana mihitsy izy. Mateo 7:7 dia tena nanana an'ilay fahefana mihitsy izy. Ary Luka 7:2 dia mamerina mihitsy ny fa tena manana mihitsy. Andao ny Luka 7:2 io no jerentsika ary izy ireo niankohaka nitsaoka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra. Hitatsika amin'izany fa tena tsaoka sy nidera, zany hoe nanome an'ilay adoration ho an'i Jesosy mihitsy ireo olona sady faly. Dia hitatsika eo Filipiana 2:10 ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andohalian'ny lohalika rehetra na any an-danitra na ety an-tany na ny any ambanin'ny tany. Zany hoe raha misy lohalika any an-danitra dia ny anaran'i Jesosy ny ankofany, raha eto ambonin'ny tany ho an'izay misy lohalika rehetra dia ny anaran'i Jesosy ny ankofany, ary raha misy koa ny any ambanin'ny tany dia ny anaran'i Jesosy ny ankofany. Dia hitatsika amin'izany fa nanana an'izany tombony hanao ny adoration zany izy Jesosy. Andao jerentsika ihany koa hoe Jesosy ve tsy miova, satria araka ny hitatsika dia hoe ilay Andriamanitra dia tsy miova. Ny anarantsika tany amin'ny fandarana voalohany dia androany raha mamaky ny Hébreu 13:15 dia zao mivaky ny hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha tena jerentsika zany zay zavatra nazavaintsika rehetrarehetra teo zay dia hitatsika fa hoe nananan'i Jesosy daholo ireo toetra sy ny maha-Andriamanitra rehetra. Ary ny Kolosianina 2:2 dia tena napafantatra ny olona ary laza amin'io fa hoe fa ao amin'ny tena ny toerany fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Feno tao amin'i Jesosy ilay fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra. Eo alohantsika nahita fa jova olombelona amin'ny Baiboly na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao fa Andriamanitra Jesosy. Eto ndray koa dia hitatsika fa ny fomba an'Andriamanitra na ny toetra an'Andriamanitra rehetra dia feno ao amin'i Jesosy. Andao indray raha jerentsika ny hoe i Jesosy ve ilay Jehova ihany, ilay Jehova Andriamanitra taloha iny ihany. Zany no mety mampisalasala antsika. Dia andao jerentsika ny soratra masina ihany no afaka manazava an'io. Isaia 7:2 sy ny Osea 7:4 dia manambara fa i Jehova ihany no mpamonjy ary tsy misy afatsy i Jehova no mpamonjy. Zay ny tenenin'ireo soratra masandreo. Ary raha mamakytsika dia manambara indray ny Luka 2:2 fa Jesosy no mpamonjy. Hitatsika tsy hoe zavatra kisendrasendra zany fa ny Isaia tena miteny mihitsy hoe tsy misy mpamonjy afatsy za. Nefa aty amin'ny Luka Jesosy miteny indray ny boky Luka fa i Jesosy no mpamonjy. Raha jerentsika ny Zakaria 2:12 dia zao ny mivaky ny teny. Dia hoy za taminy raha tsara eo masonareo dia omeo ahy ny karamako, fa raha tsy zany dia aoka ihany ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30. Ary hoy Jehova tamiko, Jehova zany no miteny io, atsipazo amin'ny mpanefi tamin'manga zany volabe nanombanany ahy izany dia noraisiko ny sekely volafotsy 30 ka natsipoko teny tanefi tamin'manga tao hatramin'ny Jehova. Hitatsika fa ny nandanjan'ny Jiosy any Jesosy na lanjan'i Jehova tamin'izany fotoana zany dia sekely volafotsy 30. Ary fatatsika tsara araka ny voasoratra ao amin'ny Mateo 2:4 fa sekely volafotsy 30 na madian'i Jodasy any Jesosy. Kisendrasendra ve zany sa zavatra tena marina sy ara-dalàna? Dao ne jerentsika ny eo amin'ny Zakaria 2:12 hoe ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fonana ka hijery ahy izay le fonina izy. Jehova no miteny an'io teny hoe hijery ahy izay no le fonina izy. Fa raha mamaky ny Jaona 2:7 tsika dia mahita fa i Jesosy no ilay le fonina. Jehova no miteny fa hijery ahy izay no le fonina izy, fa Jesosy ilay le fonina zay nijeren'ny olona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'izany fotoana zany. Tsy maninona fa andao mbola ho tohizantsika ihany ny fanadihadiana. Andao jerentsika indray Salamo 2:20 mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. Zay indray ny tenin'i Jehova amin'ny Salamo 2:20 io. Kanefa raha mijeritsika ny Jaona 2:7 dia jereo indray fa io indray no natao tamin'i Jesosy, nizarana ny fitafiny ary nilokana ny akanjony. Dia iresaka ve tsika hoe kisendrasendra zany finjavatra zany hoe Jehova miteny an'izany dia Jesosy nahatanteraka an'le izy ilay teo amin'ny fiainany. Tsy kisendrasendra zany fa minanina mantsy ireny teny rehetrarehetra ireny. Dao jerentsika ny Exodosy 2:12 ao an-trano iray
no inanana azy tsy amonona eny alatrano akory ny hena ary tsy isy tapahanareo ny taolany na de iray ara fa minanina ny amin'ny zanak'ondry io ary rehefa nijereny io de tateraka ny ao amin'ny jaona 7:12 sy 7:13 zay manambara sy miresaka amintsika mihitsy hoe tamin'i Jesosy ny antony teo amin'ny azo fijaliana de tsy misy fanapahana na tsisy tapaka ny taolany. Hitatsika arak'izany fa raha ny baiboly ny resahana de manambara ny baiboly fa Andriamanitra Jesosy ary izy tena ny ihany koa de lazan'izany ny jiosy koa de lazan'izany. Raha Andriamanitra Jesosy de hitatsika teo fa tena feno tao aminy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra na ireo natiora na ireo toetra n'Andriamanitra rehetrarehetra de hita tao aminy ary mbola hitatsika teo koa fa ilay Jehova ihany no Jesosy ary izany de manamafy lay fotom-pinoana monoteista zay miteny fa anankiray ihany no Andriamanitra misy, Andriamanitra Jehova. I Jesosy koa nefa de Andriamanitra de izay no afahantsika mamoaka androany fa i Jesosy ihany no ilay Andriamanitra hatrizay sy nisy teo. De mbola mety tsy mino anao ozy ianao hoe sarotra zany tsy marina zany pasteur. Ndao ne jerentsika ty fitohizan-javatra kesahako amintsika ty raha mijeritsika ny makasika ny tenatsika de ozy ny Korintianina voalohany 3:3-4 hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra nareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fantatsika zany fa tempolin'Andriamanitra tsika olombelona zany de tempolin'Andriamanitra ary raha mijeritsika araky nefa hitatsika teo de Kristy no ao anatintsika. Ozy ny Efesianina 3:7-7 hoe mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Hitatsika Kristy zany no ao anatintsika, tempolin'Andriamanitra ny tenatsika ary Kristy ao anatintsika io marina be mihitsy zany. Ary ozy izy ny Korintianina 2:7-7 hoe ary ny tompo izany fanahy izany ary zay itoeran'ny fanahin'ny tompo ny itoeran'ny fahafahana. Jereo tsara tempolin'Andriamanitra tsika, amba tempolin'Andriamanitra tsika izany ao anatintsika Andriamanitra, Kristy le ao anatintsika ozy izy ny hitatsika teo ary ny tompo izany fanahy ao anatintsika zany. Zany hoe io le anankiray na io fanahy ao anatintsika io de ilay Andriamanitra, ilay Kristy. Tena manam-pirofo zany fa ilay Andriamanitra hatrizay ihany ilay Kristy, ilay Jesosy Kristy tonga teto ary io no zavatra saropatarina indrindra. Ozy Paoly tamin'ny Timoty voalohany 2:7-5 hoe ary raha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra de ilay naseho tamin'ny nofo no Marina tamin'ny fanahy hitan'ny anjely. Tena hitatsika fa lehibe zany zava-miafina zany ary io zava-miafina ny momba an'Andriamanitra tonga nofo io de tena lasa vato nahatafotohana ny jiosy ka nahatonga ny jiosy tsy ho resy lahatra ny amin'ny Jesosy mihitsy ka tena nahatonga ny jiosy ho tonga ny teny mihitsy araky ny jaona 10:7 hoe ianao milaza ny tenanao Andriamanitra nefa ianao olombelona ihany satria Jesosy de milaza ny tenanao Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. De hitatsika fa tena vitatsika ny nandinika hoe i Jesosy ve ilay Jehova Andriamanitra ihany. Androany mety misalasala ianao fa izay fampianarana no antsika teo zay kosa de ny raha antsika nanaiky ny raha anao na eno ny raha antsika nandinika ary ny raha antsika namakafaka fa rehefa tena nijerentsika lalana fakafakatsika tsara ny baiboly de hitatsika marina fa ilay Jehova Andriamanitra, ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay, ilay Andriamanitra tsy toy ihany no ilay Jesosy tonga nofo teto ambonin'ny tany, nitafy nofo teto ary ilay fanahy masina tonga sy miditra ato amintsika ankehitriny. Raha mino ny foto-pampianaran'ny baiboly ianao, mino ny foto-pampianarana monoteista ianao de ilay foto-pampianaran'ny baiboly de izay ny fahamarinana ara-baiboly ary zay indrindra nahatonga antsika ny teny hoe inona ny marina. Ka fantatrao ny marina androany makasika an'izay Andriamanitra izay. Anjaranao no mandinika sy mieritreritra hoe anaraka n'ilay foto-pampianaran'ny baiboly ve tsika sa anaraka an'izay foto-pampianarana eritreretintsika sy efa natolotra antsika fotsiny. Ianao no mandinika. Ny fandarantsika manaraka ao aorianan'ity de makasika
mikasika ny hoe inona indray ara ny fiangonana, ilay fiangonana naorony Jesosy teto ambony tany tamin'izy teto, satria fantatsika fa nisy fiangonana teto taorinan'izay izay hitatsika teo, nefa tsika mahita anarana na antoko-ponona na antoko-mpiangonana na antoko-mpivavahana be dibe araka ny hitatsika tany Fampianarana voalohany dia misy eo amin'ny 5:300 eo itsika. Dia fanontaniana mipetraka dia hoe izy rehetra ireo ve le antsoina hoe fiangonan'i Jesosy ary sa tsy izy daholo ve ireo? Araka ny valitsika tamin'izay fotoan'izay dia hoe tsy marina no miteny hoe izy rehetra ireo dia fiangonan'i Jesosy daholo, ary no miteny koa dia hoe tsisy izy ireo na iray ary tsy marina koa. Misy anankiray ao ary izay mihitsy no karoantsika ao amin'ny faharoa indray io jekantsika hoe iza amin'ireo antoko-pivavahana be dibe ireo indray ary le antsoina hoe fiangonan'i Jesosy Kristy Tompo. Manantena ny mbola eo aminao, manantena ny mbola anaranao ny fandarana manaraka amin'ny herim-pozao mankasitraka. Raha avy ny tompo zao anio izao manankambara ve ianao, raha sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry ianao miala amiko mbanao meloka. Azo antoka ve ny finoana, feno tsara ve ny solika, tandremanao tsoviritiny, di miadala pazientry